Faly miarahabantsika mpiaino ny tenako dia tsy izay izany fa izay mpikambana ao amin'ny fiomanana ho any an-danitra. Izay moa ry havana malala dia mpikambana ao amin'ny fiomanana ao an-danitra. Izahay fiomanana ao an-danitra dia mizarazara manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z, alfabetika izany. Dia ny tenako moa izay mitondra izao fandaharana izao dia ao amin'ny groupe E, ziona tsy maintsy mandresy. Hitondra teny fampahirezana ho antsika ny tenako amin'izao fotoana izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny teny fampahirezana dia hiara hivavaka antsika hametraka izany teny izany ao am-pilatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra raha mbola amenao fahafahana izahay ahafahanay mitondra ny teninao, ahafahanay mifampahery eto indray amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao izay ampitondranao ahy. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao satria mampanantena anay ianao fa ninona dia atrehanay sy lalovanay dia mampandresy anay ianao Jesosy hoe ianao ilay izay efa nandresy ny fahafatesana. Ka ankehitriny Jesosy malala raha hitondra ny teninao dia rakofo ny ranao ny teny izay hambara, rakofo ny ranao ny teny izay hafafy. Ianao Jesosy miasa ao anatin'ny fony izay mpiaino tsirairay avy ka ahafahan'izy ireo hanatona anao. Satria aminao irery ihany Jesosy ny fandresena, ianao no mampandresy anay. Koa dia apetraka ifanao pilatanao izao fizarana ny teny izao, rakofo ny ranao sy ny fanatrianao. Haleluia, misaotra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy no nandratako izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay fampizarantsika eto dia amin'ny Isaia azafady. Isaia 40 vakina ny 17 ka miafara amin'ny 20. Isaia 40 vakina ny 17 ka miafara ny 20. Dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nijoro teo Rabesaka ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny Jiosy hoe henoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria. Izao no lazain'ny mpanjaka aza mety ho fitany Ezekia ianareo fa tsy ahavoavonjy anareo izy tsy akory, ary aza mety hampahatokiny any Ezekia any Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no hamonjy antsika tokoa ary tsy hatolotra eo an-tanan'ny mpanjakany Asiria tsy akory ity tanàna ity. Aza miaina any Ezekia ianareo fa izao no lazan'ny mpanjakany Asiria manaova fanekena amiko hiadananareo. Ka mankanesa ty amiko ary samia hiomana ary samia homana ny voalobony sy ny aviaviny ary samia misotro ny rano avy amin'ny lavaka famorian'ny rano ny avy ianareo. Mandra-piavoko hitondra anareo ho any amin'izay tany tahaka ny taninareo dia ny tany misy vary sy ranom-boaloboka, tany misy mofo sy tanim-boaloboka. Aza mety omeny Ezekia vony ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no hamonjy antsika. Moa misy hahavonjy ny tanany amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria va ireo andriamanitry ny firenena ireo? Aiza moa no andriamanitry ny Amata sy Arapata ary aiza koa ny andriamanitry ny Serevaima na havonjy ny Samaria tamin'ny tanany va ireo andriamanireo? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ireo tany ireo efa nahavoavonjy ny tany tamin'ny tanako? Koa aiza no havonjen'i Jehova any Jerosalema amin'ny tanako? Amen. Zay ry havana malala ny teny fampahirezana izay hoentintsika amin'izao fotoana izao. Hitantsika teto moa ty tantara ity fa tamin'izany fotoana izany dia naniraka ny mpanjakany Asiria hanafika ny Ezekia taranaky ny Joda tamin'izany fotoana izany. Naniraka ny lehibeny izany, lehibeny miaramila ny mpanjaka io tamin'izany fotoana izany. Nampiorohoro any taranaky ny Joda fa hoe tsy misy maharombaka ny eo an-tanany ny mpanjakany Siria. Rehefa mamabo zany ny mpanjakany Siria dia tsy misy maharombaka eo an-tanany. Nizaniza Andriamanitra, nizaniza hoe firenena matanjaka dia tsy misy maharombaka eo an-tanany zany mpanjakany Siria zany. Ka teto zany zareo hanafika ny tanànaky ny Joda. Dia niteny izy ny tompo-teny fatratra fa hoe aza manainka ny Ezekia nareo izy hoe hahitoky amin'ny Jehova izay andriamanitra ivavahanareo. Fa izaniza hoy izy andriamanitra izay nitafianay tsy nisy naharombaka an'ireo teo am-pilatananay. Zany hoe nisehony natanjaka zany ity mpanjaka ity tamin'izany fotoana izany. Dia nampiorohoro ny taranaky ny Joda. Kanefa kosa na dia nampiorohoro ny taranaky ny Joda izy tamin'izany fotoana izany izy Ezekia mpanjaka tsy niala tamin'Andriamanitra fa vao maika ny ankoka teo an'Andriamanitra izy nitady ny tavan'Andriamanitra mba hamonjy azy amin'ny fahavalo izay manafika azy.
Hitantsika fa tena hoe nampiorohoro mihitsy ny mpanjaka ny Asiria tamin'izany fotoana izany tamin'ireto taranaky ny Joda reto. Ankehitriny milaza amintsika ny ten'Andriamanitra, milaza amiko sy aminao ny ten'Andriamanitra. Eto ny ten'Andriamanitra dia mampahery atsika fa raha atsika tsy miala amin'Andriamanitra fa mitoka amin'Andriamanitra, ninona fampiroroan'ny fahavalo dia tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra. Hoy aho hoe ninona fampiroroan'ny fahavalo atsika ao amin'ny fiainana dia tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra. Araka ny lohateny izay groupe misy anay hoe tsy maintsy mandresy. Eny tokoa, tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra satria Jesosy izay efa nandresy ny fahafatesana no mampandresy ny zanak'Andriamanitra ninona ady hatrehany ao amin'ny fiainana. Inona moa ny fahavalo ao amin'ny fiainanao? Miady amin'ny fiainana va sa miady amin'ny fahotana? Eny tokoa, miady amin'ny fiainana sy ny fahotana atsika fa izay no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia ny fahotana. Mahatonga ny fahavalo izay manapaka ao amin'ny fiainantsika dia hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ny fahotantsika. Koa ankehitriny manao antsoavo ny ten'Andriamanitra eto fa mitodia amin'Andriamanitra raha ohatra ka mbola tsy nandray raha ohatra ka hoe tsy nandray an Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, raha mbola tsy nandray azy dia miverena raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba hahafanao andresy ny fahavalo izay manangeja anao. Iza moa ny fahavalo amin'ny fiainanao? Ny fiainana va, ny tsy fisiana va, ny fahotana va, sa ny aretina va? Ninona ry hava-malala ny fahavalo izay manodidina amin'ny fiainanao, na mampiorohoro na mampitahotra, na aretina io na tsy fisiana io, ninona karazana olana ao amin'ny fiainanao? Rehefa anao mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia tsy maintsy mandresy itsika zanak'Andriamanitra. Indrindra moa fa raha ianao mihaino izao efa nandray an Jesosy dia aza miverin-dalana, aza mierika fa azomy mafy Jesosy mandra-piavina eny ambony rao ny lanitra, fa tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra, tsy maintsy mandresy satria Jesosy ilay izay mpiady mahery ho atsika, mampandresy atsika eo amin'ny fiainantsika. Teto ty ten'Andriamanitra ty dia hita fa tena nampiorohoro ity fahavalony taranaky ny Joda ty, dia tsy iza zany fa Sekeriba mpanjakan'ny Asiria izay nampiorohoro ny taranaky ny Joda fa hamabo ny taranaky ny Joda ka hoentiny ho any aminy hoy izy fa hoy izy hoe misy tany tahaka ny tany izay toeran'ny Joda reto koa ny any aminy. Moa tsy zany ihany koa fa ny feon'ny devily Satana izay enitsika mampiorohoro atsika hoe raha manompo ahy ianao ny devily Satana dia indro fa omeko anao izao tontolo izao. Raha ianao miankoky eto anatrehako dia indro omeko anao izao fahefana eto amin'izao tontolo izao. Kanefa aiza eto ihany izany fahefana izany fa tsy any an-danitra, fa omany ny fiainantsika ho any an-danitra, omany ny fiainana mandrakizay ry havana malala. Fa eto dia mora rava ihany, eto dia ho rava sy ho potika ity tany ity fa azahorintsika eto ny tany ny fotsika, fa atoloran'i Jesosy ny fonao mba hahafahanao andresy ny fahavalo izay manangeja amin'ny fiainanao. Na efa nandray an Jesosy ianao na mbola tsy nandray an Jesosy ianao dia atoloran'i Jesosy ny fiainanao mba hahafahanao andresy ny fiainana, hahafahanao andresy ny fahotana. Raiso Jesosy ho ampinganao fa tsy misy ahafahantsika mandresy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia ilay Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay. Ry havana malala, fohy ny teny fampahirezana ao antsika eto kanefa kosa matoky sy mino fa tsy hamela antsika irery Jesosy raha mandray an Jesosy ianao fa tsy maintsy handresy ny amin'ny fiainana, mandresy ny fahotana, mandresy ny fahafatesana indrindrandrindra fa ny mba handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ka ho amintsika irery ihany anie ny fiadanana, voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, na dia fohy izay teny fampahirezana izay dia hitombo betsaka anie ao anatintsika, mifanahy masina no hampitombo azy ao anatin'ny fotsika tsirairay izay mihaino. Ka raha ohatra mahaliana anao izao fandaharana izao dia asiozema ny peditsika eo ambany mba hahafahantsika mandray koa ny fandaharana manaraka. Dia raha ohatra ka mahaliana anao ny fandaharana ny fiomananao any an-danitra dia manasa anao zahay ary mandray anao atanandroa midira ao amin'ny mpikambana ao amin'ny fiomanana ho any an-danitra fa ohatsika mifampitaiza mifampikolokolo ara-panahy
mandra-piavian'i Jesosy Kristy eny ambony ranolanitra ho an'i Jesosy ririanany eny voninahitra dia ndetsika hisaotra an'i Jesosy. Iaray vavakantsika, ry Andriamanitra tomponay io mbola tsy mitsahatra izay misaotra ny anaranao satria ianao ilay lalana sy fiainana ary fahamarinana. Tsy misy fiainana Jesosy afa-tsy aminao irery ihany ary tsy afaka mandresy zahay fa ianao no mampandresy anay ka raha tsy manana anao zahay dia aresy ny fahavalo. Koa izany Jesosy malala no angatanay ny fanatrianao. Misaotra ny amin'ny teninao izay fampahirezana amianao anay satria tamin'izany fotoana izany dia tamin'ny taranaky ny Joda fa ankehitriny kosa dia aminay izay mbola velonay amin'izao fotoana izao. Raha eo tahio ny teninao izay nambarana dia fohy dia aoka ny fanainao masina no ampitombo izany ao anatin'ny mpiaino tsirairay avy izao mandray izao teny izao. Tahio Jesosy malalo, rakonfo ny fanatrianao tehirizo ameo hery, esory ny tahotra sy ny fahakiviana fa meo hery izy mba hahafahany anatina anao ka hahafahany andresy ny fahavalo izay manodidina ny fiainany. Apetraka eo am-pilatanao izany fisaorana izany ho anao irery ihany voninahitra dera sy laza. Haleloia. Ho anao mandrakizay misaotra raha io. Amen. Dia misaotra antsika rehetra izay naharitra ny hainao hatramin'ny farany dia azotsika zemma ny pejy mba hahafahantsika mandray ny fandaharana manaraka. Amen. Dia tahin'i Jesosy daholo. Name